Toizantsika avy hatrany ary ny fandaharana ka iresahantsika indray ny mombamomba ny taratasy fampahafantarana ny tenantsika toy n'izay efa nataontsika tamin'ny lasa io ny nataontsika tamin'ny farany mantsy rehefa niresaka momba n'ity fampahafantarana ny tenantsika ity na io ilay antsointsika hoe CV curriculum vitae na résumé ihany koa dia niresahako taminareo zany ny mandrafitra azy io hoe inona avy ny fizarana na ny tokony mandrafitra an'ilay CV antsika na koa ilay antsoina hoe résumé. Io moa dia efa nolazaiko tamin'ny niresahantsika momba n'ity CV na résumé ity fa karazany roa zany izy io hafa ny CV dia hafa ny résumé raha ohatra ka andeha hanao fangatahana aty États-Unis zany isika. Tsy mitovy zany ireo zavatra anankiroa ireo, samihafa izy ireo. Rehefa hangataka hianatra aty États-Unis zany isika dia mila vakiana tsara izay zavatra takiny, na CV no takiny na résumé no takiny. Samy manana ny mampiavaka azy, samy manana ny hanitra ho azy zany izy roa. Izay zany no ataontsika androany. Aleo faranantsika io resaka CV io dia miditra amin'ny zavatra hafa izay ilaina ihany koa amin'ny fanaovana fangatahana aty États-Unis zany isika. Alohan'izay nefa dia misy fantahina ihany koa valiako toy ny fanarahanareo ny fandaharana tamin'ny farany teo izay mbola resaka CV ihany koa ilay izy dia tiako valiana ireny fantahina ireny amin'izay fotoana izay dia mba mazava kokoa zany ny resaka izay ataontsika avy eo. Fandaharantsika androany zany dia mitondra ny laharana 580. Asiantsika laharana foana ilay izy amin'izay tsy sahirana ianareo mitady azy ao amin'ny Facebook na koa ao amin'ny YouTube. Ny ao amin'ny YouTube mbola tsy feno fa ny any amin'ny Facebook zany zao no efa saika ao fandaharana vitsy sisa mbola tsy tafakatra ao fa iezahana ilay izy raha tsy diso fandaharana 280, 380 izay mbola tsy tafakatra fa ny isan'izay efa tafakatra daholo. Ny androany zany dia laharana 580 dia ny lohateniny izay laharana 580 izay moa zany dia namentsika hoe famalina fanontaniana, firesahana ihany koa vatsim-pianarana sy famatsiam-bola ary resahantsika zany ilay torohay momba ny fampahafantarana ny tenantsika na ilay CV ka ny tapany faharoa. Izay ary ny ela moa mbola tsy natao ilay arahaba, miala tsiny ry tompoko sao dia ataonareo tonga tsy miarahaba indray izany ka raha naninona tsy naninona ka efa maika amin'ilay tonga dia hanao an'ilay fandaharana satria ny fotoana mandeha dia miala tsiny fa dia miarahaba antsika rehetra manaraka an'ity fandaharana ity ary mahafinaritra mandrakariva no manolotra izany. Izahay ato amin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara moa no mikarakara azy. Ny tenako Dr Jules Gravilaormisy no nanomana no sady manao ihany koa ny manolotra ny fandaharana amintsika eto. Fantahina ary nisy fantahina zany nalefanareo tampoka dia aleo vakiako tsara ilay fantahina satria tsara ny resahana azy ity mazava mihitsy. Hitako hoe mavesa-danja be zany ilay fantahina nataon'ity Ramose ity. Angamba kosa mety tsy tezitra Ramose raha tononoko eto ny anarana satria amin'ny Facebook Ramose no nanoratra azy andriamatoa Herniane Narcisse. Sao zany lazainy hoe salama docteur, amin'ilay pejy ilay misokatra ho an'ny rehetra io nanoratanao dia izay no hamakiako ny anaranao. Raha tezitra ianao dia tena miala tsiny fa valiako foana ilay fanontanianao na tezitra azy ianao. Tena azafady fa tsy nera fa ilay izy ary io masom-bahoaka io ve moa dia anino. Sady zavatra tsara koa anie no nanontanianao mba mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny hafa koa ianao amin'ilay fanontaniana. Sao ilay fanontaniana: salama docteur, mahakasika ny Canada manokana. Misy olona miteny fa mila manomana vola 30 hatramin'ny 80 tapitrisa zany raha hanao an'ireny formation professionnelle ireny na koa étudier au Canada. Kanefa Canada manome bourse. Misy zao ilay PCBF Canada, bourse francophonie io. Complet mihitsy io. Dia inona zany no ilana an'ity ilay montant 80 tapitrisa 60 millions ity azafady? Amin'ny document karakaraina ve sa inona? Merci. Zay zany ny fantahina napetraky Ramose Herniane Narcisse. Ho valiako fa tena zava-dehibe ary tsara be fantahina. Rehefa hianatra aty ampitan-dranomasina zany isika dia misy vola zany takina satria ilay fampianarana tsy maimai-poana.
indrindrandrindra zany aty Amerika Avaratra. Misy moa le firenena izay lazaintsika tamin'ny fandarina tany aloha any Allemagne ohatra dia mahay maimpoana ny fampianarana. Ny ankamaroany zany ny ankamaroany sao dia misy manitsy aiza koa izy mahay maimpoana ny any amin'ny misy anjerimanontolo maro any Allemagne izay mahay maimpoana ny fampianarana. Amin'ireo Europeana, firenena Europeana indrindra ireo Europeana tavaratra mahay maimpoana koa ny fampianarana. Fa asainy misy fandraisana anjara tsy maintsy alohanao ianao miantoka ny fipetrahanao ohatra. Ny aty Amerika Avaratra dia tsy mahay maimpoana ny fampianarana any amin'ny anjerimanontolo. Za zany raha miteny Amerika Avaratra dia tafiditra anatin'izay koa zany Kanada. Tsy mahay maimpoana fa mandoa saram-pianarana zany isika. Mandoa saram-pianarana ianao raha hianatra. Ka amin'ilay sika mangataka hianatra aty zany dia takiny ny pirofo milaza fa manana an'ilay vola andoavana an'ilay saram-pianarana isika. Io vola io zany takiny ny pirofo milaza fa manana an'io. Io mety vola ao amin'ny kaontintsika. Banky io zany, tahiry. Mety koa io vola any amin'ny ray aman-dreny, na vola any amin'ilay orinasa mandefa, na vola any amin'ilay io ilay antsontsika hoe mpanome vola, mpanampy, ara-bola, mpamatsy, na ilay antsondry zareo hoe sponsor. Raha ohatra zany ilay totalin'ilay fianarana zany ataontsika hoe isan-taona, io zao le hoe 30 millions, 60 millions, 30 hatramin'ny 80 tapitrisa, amin'ny teny frantsay moa nanratany azy dia averiko fakina fotsiny izy. Io zany zao mety saram-pianarana mandritra ny herintaona io. Dia angatahan'zareo zany pirofo milaza fa manana an'io zany ianao, hoe anananao ve io vola io. Dia amin'ilay fangatahana ataonao iny zany rehefa mameno ilay fangatahana hianatra aty zany ianao dia alefanao ny pirofo miaraka amin'ny taratasy avy any amin'ny banky zany, na ianao na ilay mpanome volanao mana-pirofo an'io tena misy an'io tokoa ato amiko. Tsy afaka ny andrainao hianatra ilay anjerimanontolo raha tsy misy io pirofo hoe anananao io vola io. Ka ny valin'ny fantahiana zany dia atao inona zany ilay sora-bola. Io sora-bola io zany dia ilaina izy dia mila mahazo antoka fa manana an'ilay vola hianarana ianao. Fa tsy afaka zany hoe andeha aty fotsiny ianao zany dia tsisy vola akory ianao dia aninona aty zany avy eo izy any andohan'ilay saram-pianarana. Satria ny mitazona zany rehefa mifindra ohatran'io zany sika avy any amin'ny firenentsika mandeha amin'ilay firenena anankiray ka hianatra dia ny fahazoan-dalana hipetraka amin'ilay firenena zany dia miainga avy amin'ilay antsoina hoe visa zany fahazoan-dalana miditra sy mipetraka ka ny antony dia hoe hianatra. Ka iny ilay sora-bola iny zany iny ilay vola iny zany dia totaly ny fandahiana rehetra ilaina ao anatin'ny herintaona. Misy moa anjerimanontolo sasany tsy herintaona fotsiny aza ny tadiaviny fa mandritra ny fianarana iray manontolo. Iny zany mila porofoinao. Raha hianatra aty Etazonia ohatra ianareo dia ohatr'izay. Raha hianatra ato amin'ny anjerimanontolo iasako zao ato amin'ny Andrews University zao ianareo dia tsy maintsy mana-pirofo fa manana ny vola ilaina isika, manana vola ilaina ary ampy hanefahana an'ilay saram-pianarana sy hanaovana ny fanontaniana. Izay no fandehan'ilay izy. Ary efa eo zany no ilantsika, efa nivaliko izy ity tany aloha fa averiko. Eo zany no ilantsika ilay vatsim-pianarana. Za akory tsy miteny hoe tsy manam-bola isika fa andeha ataoko hoe sarotra ihany ny ahita an'izany 30, 80 tapitrisa. Vola zany sarotra ny ahita an'izany ary tsy rehetra no ahita azy. Dia izay no mahatonga antsika manao an'ity fandaharana ity. Satria raha ohatra indray zany ianao ka mahazo vatsim-pianarana, ary izay ny hirariana, dia ilay anjerimanontolo zany manome taratasy fa manome vatsim-pianarana anao izy. Iny taratasy avy amin'ilay anjerimanontolo iny zany no entinao makany amin'ny maso-ivoho an'ilay firenena angatahanao an'ilay visa andanina hianatra aty ampitan-dranomasina aty zany. Eo zany no mahatsara anarantsika an'ity fandaharana ity satria atao amin'ilay fandaharana mantsy no iresahako aminareo ireo karazana vatsim-pianarana misy. Misy zany ilay vatsim-pianarana miainga avy amin'ny atao hoe filana na ny fananana. Na koa izany raha dika tsotra dia na ny miainga avy amin'ny tsy fananana. Maro zany ny anjerimanontolo izay manome vatsim-pianarana dia miainga izy amin'ny hoe ohatrinona ary ny vola anananao. Ohatra zao io ilay 30 tapitrisa ilay lazainy tamin'ny serin'ny Ananarcisy ity. Dia io zany io ilay 30 tapitrisa io ohatra hoe io zany ny saram-pianarana ohatra zany.
Dia raha anjery manontolo manome vatsim-pianarana zany misy an'io ka miainga avy amin'ny tsy fananana, zay ilay hoe miainga avy amin'ny zavatra anananao ilay tsy fananana io. Ataoko tsy fananana manko ilay satria isika manko zany ilay manoratra tampoka izay ary tsisy vola. Dia miainga amin'io zany ianao dia izao zany fipetrana izy ohatra zany ny anananao amin'io iray tapitrisa monja. Dia misy karazana vatsim-pianarana ohatra ao amin'ilay anjery manontolo miteny hoe izahay dia mandray mpianatra araka ny fahamendren'ilay mpianatra. Lazao anay fotsiny ny anananao dia izay mameno azy. Raha tsaroanareo tamin'ny resaka nataontsika fandaharana momba any Etazonia dia misy anjery manontolo maromaro manao an'izay. Efa niresahantsika tany aloha tany. Raha tsy diso atao fandaharana faharoa amby enimpolo izay. Sa fahafalo amby dimampolo. Azonareo jerena ao amin'ny Facebook ilay izy. Tsy tadidiko fa miala tsiny. Fa misy lisitra ao izany. Dia ny iny zany no tadiavintsika io. Ka ilay fandaharana ataoko eto izany dia mampafantatra hoe arỳ misy vatsim-pianarana. Mba ialantsika amin'io ilay vola be io satria tsy ny rehetra no manana an'io. Tsy ny rehetra. Ka ny tadiavina zany aiza misy vatsim-pianarana dia amin'izay fotoana izay zany ianao mangataka amin'ilay vatsim-pianarana ianao dia raha mahazo zany irariana ianao raha azo. Dia ny oniversite manome an'ilay porofo hoe ny fianaran'ity olona ity dia izay miantoka anazy. Dia iny ihany zany no entinao iny taratasy iny any amin'ny ambasady ny ambasevoan'ilay firenena angatanao vatsim-pianarana. Zay! Zay zany ilay izy. Zay ilay izy fa everiko fa voavaly mihitsy ilay fanontaniana. Io zany atao taratasy mila foronina, maro ny oniversite mitady an'io fa isika zany raha tsisy an'io ary na misy an'io koa inona koa moa ny olona raha mahazo vatsim-pianarana. Jereo ilay lisitra ny vatsim-pianarana nomentsika ireny e. Misy koa ilay tranokala nomeko anareo ireny hoe ilay tranokala fomba fitadiavana vatsim-pianarana ireny. Za zao dia tao amin'ny anjery manontolo tao amin'ny hoe Western Michigan University any nanao ny doktorako. Aty amin'ilay tanàna antsoina hoe Kalamazoo fanjakan'ny Michigan aty Etazonia. Dia tany amin'ilay hoe Eastern Washington University tany Spokane any Washington indray zany nanao ny maîtriseko. Dia tao ihany koa nanao ny lisansa rehefa feno akasy moa zany tsy nankenitrareo ny diplaoma teny dia efa tena namerina. Dia nangatahatra zareo zany hoe mila manana an'ilay vola ampy hanaovana an'ilay iantohana ny fianarako. Za moa zany nangataka vatsim-pianarana tao. Ny tena marina moa zany zareo ny teny tamiko hoe mijanona ianao mianatra ato fa omena vatsim-pianarana rehefa navita an'ilay lisansa zany. Dia ny saram-pianarana tamin'izay fitadiako azy dia teo amin'ny 5,400 $. Izay ny taona anankiray. Nefa ny roa taona manao an'ilay maîtrise. Dia nomendry zareo vatsim-pianarana. Andoavana an'io zany. Dia in'ilay taratasy iny. In'ilay taratasy avy amin'ny zareo iny iny zany lasa taratasim-bola niantohana ny fianarako dia iny ihany koa no nampiasaiko rehefa nivezivezy tany Madagasikara zany nandeha niala sasatra tany. Satria zany manamarina fa manana an'ilay vola zany isika. Heveriko fa mazava tsara zay ilay izy somary naka fotoana lava mihitsy fa maro miteny an'io hoe izahay ary tsy manana ve dia ahoana koa ny ahitana io vola io. Ka izay ny hitadiavana vatsim-pianarana. Dia izay no andaniantsika andro eto, izay no anokanantsika fotoana eto, izay no resahantsika azy eto. Mba hialana amin'izay ilay hoe tsika tsisy an'ilay vola dia omeko anareo ny lisitry ny toerana misy vatsim-pianarana, omeko anareo ny paikady ahafahanareo mangataka vatsim-pianarana. Mazava zany iny a? Ny fanontaniana manaraka indray dia mifandray amin'ilay resaka CV. Ilay taratasy fampahafantarana ny tenantsika zany, ilay curriculum vitae na ilay taratasy fampahafantarana ny tenantsika. Izay indray zany izao ny fanontaniana manaraka. Dia ity namantsika ity zany dia izao zany ny fomba nanontaniany azy manaraka tsara ilay fandaharana izy zany satria raha vao satria androany zany io novoraiko dia sendra nitopo kely tao amin'ny messenger ny masoko dia hitako dia izy aleo tonga dia valiako avy hatrany ity mba tsy ho lasa lavitra. Hoe miarahaba eo amin'ilay manao CV ve na résumé dia tenenina ao ve hoe efa nahavita lisansa tamin'ny resaka energia dia heverina première année hanao anglais azafady. Ny manoratra moa zany dia SR. Io moa zany taratasy miafina dia tsy afaka hanoina ny anarany ahako. Miarahaba eo amin'ilay manao CV izany hozy izy na résumé dia tenenina ao ve hoe efa nahavita lisansa tamin'ny resaka energia dia heverina première année hanao anglais azafady. Raha ilay izy zany izao no hanazavako azy.
Raha ohatra zany ny fomba fanoratanao an'ilay CV ataonao tety andro, dia mazava ho azy zany ilay fianarana anglais zany zao no mandeha voalohany, satria izay zany no ataonao zao. Dia ny aorianan'izay amin'izay ilay hoe efa nahazo lisansy ianao lisansy momba ny énergie. Tety andro zay. Fa raha ohatra indray zany ianao tsy manao tety andro fa resaka traikefa, dia tonga dia lazainao fotsiny ny daty nahazoanao lisansy. Dia avoakanao indray ny daty eo manao anglais ianao zao. Izany hoe tsy maintsy lazainao zany io fa ianao kosa ao amin'ilay CV tsy manoratra hoe nahavita lisansy énergie aho angovo, dia izao indray aho hanao anglais. Tsy izay ka. Tonga dia lazainao fotsiny hoe lisansy tsy haiko manko izany io lisansy io, fomba filazana an'io any amintsika any. Hoe lisansy inona dia ataonao ny daty nahazoanao azy. Dia ataonao indray avy eo ilay hoe anglais hoe atao hoe mianatra anglais, ny anaran'ilay anjerimanontolo na ilay sekoly anaranao anglais, dia ataonao indray ny daty nanomboanao, dia ataonao hoe hatramin'izao, hatramin'ny fotoana androany izany. Avy eo manko tsika hiresaka an'ilay paikady, ilay torohay amin'ny fanoratana CV. Ao amin'ny CV zany tsy misy fehezanteny lava manazava hoe izao no ataoko izao, fa tena zavatra mivantana sy fohy izay no resahantsika ao. Izay zany ny valin'io zany ranabavy. Dia misy mailaka anankiray ity zany nalefa tamiko a. Ny mailaka iray nalefa tamiko tena nanohina be ny foko ilay izy. Nanohina be ny foko ilay izy dia zaraiko amintsika eto dia ho ezahako valiana tsy voavaly androany aloha. Izy rehetra vao ezahako valiana. Miarahaba Ramose, mialatsy azafady raha manoratra an'ity ho anao. Efa ela ny nandrenesako anao sady mitsiriritra fotsiny ny ezaka vitanao. Misaotra anao manaraka ny fandaharantsika. Angamba ny tsy hoe mitsiriritra moa zany ianao fahitako azy fa fomba fiteny ilay izy. Fa dia ampanetry ny tena no andraisako an'izy fa dia misaotra anao. Maniry izany fiheverako azy irinao raha mba hisy ohatran'izay koa itoy raha fahazaoko koa zany. Raha manoratra ity ianao averiko miarahaba Ramose, bonjour monsieur azafady Ramose. Raha manoratra ity ianao fa efa ela nandrenesako anao sady mitsiriritra fotsiny ezaka vitanao. Izaho aloha dia efa nahazo taona, 25 taona. Tsy ho ahy no andratako an'ity fa ho anjanako telo mianadahy. 30 taona sy 29 taona ary vavy 40 taona. Te-haka torohevitra aminao atompoko, te-haka torohevitra aminao atompoko momba ny fianaran-dreo. Marihako fa izaho dia tsy manana afa-tsy BEPC ary tsy manana asa raikitra, fa ireo zanako ireo kosa dia tiako hianatra any andafy. Hianatra any andafy dia farafaharatsiny ny ray amindreo fotsiny aza. Azafady fa lava loatra ny resaka. Tena tohina be ilay foko amin'ilay izy. Tena manohana ny foko zany dia hoe misy olona zany mihaino an'ilay fandarana ary tena mandray am-po. Izay tena misaotra anareo. Mampirisika manao an'ilay fandarana mahita an'itony taratasy itony. Dia toy ny ihany koa ny foko hoe inona zany izao no mety ho azontsika azo atao an'izy telo mianadahy. Dia izay didy mavesatra be ilay izy. Dia izao zany ny valim-pantahina avy hatrany satria efa maro tsy irery fa efa maro. Io zany izao no ohatran'ny hoe vonim-poitra izy io dia hitako izany. Dia nanohina be anazy. Tsy hoe akory hoe tsy manohina ny an'ny hafa. Fa nanaitra be ny saiko ilay fomba fanoratan'ilay olona. Inona zany tokony atao? Torohevitra voalohany nomeko aloha zany dia izao. Torohevitra voalohany tsy mahavaha ny avy hatrany ity fa ny voalohany aloha fa fiandohany. Mila mijeren'ny zareo ao amin'ny Facebook. Jerena ao amin'ny Facebook fa ao daholo ny fandaharana ny vokarintsika zany. Dia ireto zandry reto zany mila mamantatra ny lalam-piofanana izay tiany atao, ny asa tiany atao azafady, ny asa tiany atao, dia inona ny lalam-piofanana mifandraika amin'izay. Dia rehefa fantany ilay lalam-piofanana mifandraika amin'izay dia mitady an'ilay vatsim-pianarana izy amin'ny alalan'ilay fomba. Mitady amin'ny Google zany na koa mitady amin'ireny tranokala izay efa nomeko ireny. Fandarana fahatelo amby enimpolo, ny fandarana farany tato zany fandarana 3 amby enimpolo dia 4 amby enimpolo manao mentsolo manoatra fa azafady. Ny fandaharana faha-enimpolo fa 1 amby enimpolo dia misy an'ireny lisitra ireny aiza no ahitana vatsim-pianarana. Amin'ireny zany zareo mila mijery. Dia rehefa mahita amin'ireny izy dia mamaky ny zavatra takiana. Dia eo amin'izay zany ahitana hoe
mahafeno ny zavatra takiana viana ny ankamaroan'ny zavatra takiana. Dia raha mahafeno zany dia ataony fangatahana. Raha tsy mahafeno dia mikisaka mitady hafa indray. Dia azo atao moa zany mazava ho azy mifandray amiko a, marina fa ela be vao voafaly le izy a. Ny naoty io moa zany Ramose FR voafaly avy hatrany satria sendra nisokatra teo ny Facebook no nahitako azy. Zay zao ny azoko ambara dia hoe avy hatrany zao mba haingakaingana ny hoe fiatom-boly. Ary raha liana ry zareo a, raha ohatra efa manana baka zao zareo na efa misy manana lisansa, raha liana ny handeha dia zao mihitsy no mitady satria hikatona tsy ho ela indray ny fisoratana anarana, mikatona amin'ny volana février io. Dia amin'ny ankamaroany raha te hiditra hianatra, hiditra amin'ny volana septambra ny mpianatra. Ho anareo rehetra izay mihaino a, raha te handeha izany ianareo dia mila mihetsiketsika zao satria any amin'ny volana février any no mikatona indray ny fisoratana anarana. Indrindra ho an'ireo izay te hianatra any Eoropa, efa misy aza efa nikatona tamin'ny volana oktobra. Fa eo manomboka amin'ny oktobra hatramin'ny février misy foana koa misokatra raha te hianatra any Aostralia ohatra nareo na ny Nouvelle-Zélande. Misy mandavan-taona. Te hianatra any Azia, any Singapour, any Chine misy mandavan-taona. Fa jereo zany a ilay izy a dia appréciena zareo hanao fangatahana. Raha misy fantahina dia manoratra dia tena hitako tsara tonga dia le manoratra mivantana eo amin'ilay Facebook. Raha tsy hoe ity moa zany hoe tsy ambaratelo ohatr'izany, izay tsy nanonako anarana mihitsy. Dia raha tsy ambaratelo ohatr'izao moa ilay izy dia ataovy hafatra miafina. Fa raha zavatra ankapobeny a dia atao dia apetao mivantana eo amin'ny rindrin'ny Zarahay Mahasoa, izany hoe tsy maintsy manao commentaire ianao vao afaka mametraka eo, dia vakiako ilay izy dia hitondrako fanazavana. Zay zany a ny fanontaniana, famaliana fanontaniana androany a, dia hiroso indray isika zany any amin'ilay tetika any amin'ilay fomba fanoratana an'ilay CV. Hay tokoa moa, izaho ilay niteny hoe mbola misy tolotra vatsim-pianarana. Aleo atao ihany koa izay ka, izay vao hiresaka an'ilay CV isika. Ireto zany a misy zavatra anankiroa tiako resahana amintsika. Ny anankiray aloha zany dia ity vatsim-pianarana. Ity vatsim-pianarana ity zany tsy misy hoe manana diplaoma tena hoe tsy maintsy diplaoma be na ahoana no mila hanananao. Tsy izay zany ity vatsim-pianarana anankiray ity. Fa fiofanana izy ity a, fiofanana ary vola natokana nanaovana fiofanana, vola famatsiam-bola izay avy amin'ilay antsoina hoe Dalai Lama, vatsim-pianarana Dalai Lama. Dalai Lama moa dia anisan'ireo ilay mpandala ny fandriam-pahalemana ary miady nisy ny fifankatiavana eto amin'izao tontolo izao. Dia raha mahazo zany ianao an'ity vatsim-pianarana ity a, dia tonga aty États-Unis ianao hianatra ao amin'ilay University of Virginia. Eo amin'ilay University of Virginia io moa zany tsy hoe mandritra ny fotoana hoe azo lisansa na ohatr'izany fa fanomanana manokana momba ny haitarika leadership. Fanomanana manokana momba ny haitarika zany no ataony ao, hofaniny ao zany ianao ka ny fandehan'ilay izy dia izao misokatra zany io fisoratana anarana io ao amin'ny taom-pianarana 2024 dia efa nisokatra tamin'ny faha-efatra ny volana novambra izy io dia amin'ny faha-dimy volana janoary no mikatona. Dia izy moa izy zany no fidiny amin'io, tanora 20 zany no fidiny amin'io, tanora 20 no fidiny amin'io dia andeha hianatra any Virginia. Dia amin'ny faha-dimy volana janoary no mikatona amin'ny fisoratana anarana. Dia amin'ny volana marsa no milaza ny vokatry n'ilay sivana izy hoe iza no voafidy. Dia amin'ny volana avrila satria amin'ny volana may misy fanofanana atao amin'ny alalan'ny fampitandavitra io zany no anaovana an'io. Dia amin'ny volana jona zany ianao tonga aty États-Unis manaraka an'ilay fanofanana mandritra ny 5 andro amin'ny volana jona, mandritra ny 5 andro dia avy eo volana jolay hatramin'ny volana may 2024 eritaona mahery eo zany dia misy amin'izay fianarana mitohy fampiarana zavatra nianaranao ao amin'ilay fiarahamonina na ao amin'ilay tanàna izay misy ianao zany, izay niavianao. 5 andro zany no andaninao ankanesanao aty États-Unis, entoana avokoa ny zavatra rehetrarehetra, omeny avokoa ny fitaovana rehetra izay ilainao hanaovana an'ilay fampiarana mandritra ny herintaona ao aorianan'ilay fanofanana izay atao ilay fianarana manokana zany izay ataonao any amin'ny University of Virginia. Iza zany mahazo mangataka amin'io dia olona 20
hatramin'ny 5 amby telopolo taona. Tena sarotiny be zareo voafetra ao anatin'io. Satria zay be dia be ny mangataka. Be dia be ny mangataka dia voafetra ao anatin'io ihany zany 20 hatramin'ny 5 amby telopolo taona. Olona mahay manoratra sy miteny anglisy no afaka no omena an'ilay vatsim-pianarana. Dia olona ihany koa manana fanandramana amin'ny fampandrosoana ny toerana izay misy anazy eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny fokontany. Misy traikefa sy faniriana hanao zavatra eo anivon'ny fiarahamonina, hiteraka fanovana. Ary ilay raharaha moa zany dia fantatra mihitsy amin'ny resaka fandriam-pahalemana, amin'ny resaka fitiavana, amin'ny resaka fisorohana olana. Zay zany no tena ahafantarana ny Dalai Lama. Dia izay io le famatsiam-bola io mba hanaparitahana an'izay filôzofia ny Dalai Lama. Izy moa zany dia ny mpitondra teny mpitarika ny zareo tibetana izay manana izay ketsain'ny sinoa moa zany dia zareo tibetana. Dia izy zany no mpitarika amin'izareo dia ny azy ny filôzofia zany izay le hoe fifankatiavana, fifanampiana, fiara-miasa, tsy miady. Dia io zany le anofanana any amin'ny University of Virginia io. Dia raha liana amin'izany ianao dia ataovy zany ny fangatahana raha ohatra ianao ka 20 hatramin'ny 5 amby telopolo taona. Dia faha 5 volana janoary no fetim-potoana farany ahafahanao mametraka ny fangatahana. Ny zavatra ilaina amin'io le fangatahana io dia ny mombamombanao, lasanao moa zany mombamombanao. Dia misy fanontaniana maromaro mila valianao dia valiana an-tsoratra dia résumé na CV. Io le resahantsika iny zany ataontsika tamin'ny fandaharana faharoa amby enimpolo iny. Résumé na CV anao dia taratasy avy amin'olona mahafantatra mombanao, hanoratra zavatra tsara mombanao. Dia misy ihany koa horonan-peo izay horonan-tsary azafady, horonan-tsary izay mila ataonao. Horonan-tsary zany izay mila ataonao manazava ny mombamombanao. Dia amin'ny faha 9 volana desambra zao rahampitso zany, rahampitso alakamisy, dia misy ny fanofanana fampahafantarana momba azy io amin'ny alalan'ny internet amin'ny ampitain-davitra. Dia ho apetrako amin'ny Facebook eo le adresy dia jerenareo ao. Dia mila misoratra anarana zany ianao raha ohatra ka te handray anjara amin'ilay izy any amin'ny misy anao any ianao misoratra anarana any Madagasikara. Dia mba ahafahan'izareo manome anao zany le roy ilaina ahafahanao miditra manaraka an'io fanofanana io. Zay zany famatsiam-bola avy amin'ny Dalai Lama hianatra any amin'ny hanaraka fanofanana manokana mandritra ny 5 andro aty États-Unis, University of Virginia amin'ny volana Jona amin'ny taona ho avy. Daty farany fametrahana ny fangatahana faha 5 volana janoary izao. Mila olona 20 hatramin'ny azafady olona 20 hatramin'ny 5 amby telopolo taona izay ihany no mahazo mangataka amin'io mangataka an'io vatsim-pianarana io. Zay zany ny amin'iny. Efa tapitra sady 5 atsasakadiny. Zany efa zao ny eritreritra hiresaka momba an'ilay CV dia inona zany zao no ataontsika. Rahampitso ajanoko le famatsiam-bola anankiray satria raha sy hoe oviana moa le datin'andro sao dia efa tongotra be. Andrasoko kely azafady process and timelines. Raha ohatra ka tsy antongotra le datin'andro fa 5 amby folo ny volana janoary ny datin'andro an'ity anankiray ity famatsiam-bola indray ity. Famatsiam-bola azon'ny isam-batan'olona atao na azona fikambanana atao. Famatsiam-bola alao ataontsika milakamisy fa tsy maninona tsy maintsy satria mbola tsy tara zao. Ray andro ve moa satria amin'ny faha 5 amby folo ny volana janoary ny fotoana farany aminazy ity. Ataontsika milakamisy indray amin'ny resaka an'ilay izy. Fa hitoy avy hatrany zany isika miala tsiny amin'ilay fanovana an'ilay fandaharana teo ilay programa. Tena manao azafady fa ilay fotoana tsy tratra intsony. Fa hitoy zany isika ny amin'ny resaka CV, ilay taratasy fampahafantarana momba ny tenantsika. Na tsy ho vita androany avokoa ny aza io fa toezatsika amin'ny lakamisy koa fa tonga dia atomboko ilay izy. Efa andraisantsika zany le votoatiny hoe inona avy ny tokony ho hita ao anatin'ilay CV. Efa andraisantsika izay raha tsaroanareo. Ny efa nanaovantsika fandarana manokana teto dia ny fandarana faharoa amby enimpolo. Io fandarana faharoa amby enimpolo nandeha omaly zany omaly talata.
Aty mbola talata aty aminay amin'izao. Fa omaly talata zany io fandaharana io nandeha nanomezako anareo hoe zao avy no zao no mahasamihafa ny curriculum vitae sy ny résumé dia resahantsika ihany koa ny zavatra atao ao anatiny. Dia raha ohatra zany ianao te hijery an'io fandaharana io dia azonao jerena ao amin'ny Facebook zany ilay izy. Ao zany ianao mamerina mihaino azy. Any amin'ny YouTube koa mbola ahitanareo an'ilay fanazavana. Azonao jerena ao amin'ny Facebook zany ilay izy. Mijery kely azy eto zany dia miakatra eo. Ay moa zany mbola tsy miakatra koa ny faharoa amby enimpolo. Rapitso koa zany io rapitso alarobia androany alarobia moa zany satria rapitso talata alina aty aminay zao. Dia alarobia androany alarobia any amintsika zany no avoaka no miakatra eo zany io dia azonao averina inoana ilay fandaharana faharoa amby enimpolo. Resahana mahasamihafa ny curriculum vitae sy ny résumé aty États-Unis zany nanaovanao fangatahana milana io. Fa no resahantsika androany zany inona avy zany ohatran'ny ahoana zany ilay torohay ilay fanoratana azy. Fa ny nataontsika tamin'iny zany hoe ny zavatra ampidirinao hoe adresinao dia ny tanjona izay tsy voatery lazaina ny tanjona satria miankina amin'ny zavatra takilay miankina amin'ny zavatra tadiavin'ilay anjerimanontolo ny ilazana sy tsy ilazana azy. Dia lazainao koa zany ny fanandramanao ny traikefa fanananao professionnel zany expérience professionnelle. Lazainao ihany koa ilay ny diplôma anananao ny fianarana vitanao zany ny fanabeazana narahanao diplôma certificat ny fahaiza-manao manokana tahaka ny fitenim-pirenena na mikirakira solosaina dia ny adidy efa nataonao teo anivon'ny fiarahamonina. Zay zany no lisitra voatoatiny. Fa ny paikady amin'izay zany no omeko antsika ho resahako amintsika. Ny resahako eto zany aloha dia fanaovana CV aty États-Unis. CV aty États-Unis io resahantsika io CV États-Unis. Marihako tsara mihitsy fa tsy mitovy ny any Eropa sy na ny any Eropa aza ny fiainana rehetra tsy mitovy. Fa aty États-Unis zany io resahantsika io. Ny aty États-Unis zany dia tsara mihitsy no mahafantatra an'ity fa ny mombamombantsika rehetra zany manokana mombantsika ny karapanondro manokana mombantsika dia tsy azo apetraka ao amin'ilay CV. Rehetra ihany ny zavatra azonao apetraka ao amin'ilay CV anao zany. Anaranao ery ambony ampovoany raha tsaroanareo dia rehefa manoratra an'ilay anarana zany le ery ambony dia mila atao lehibehibe zany ny io zany izy raha amin'ny ordinateur moa filazantsika azy ny polisy mila atao lehibehibe zany fa tsy kely. Raha ohatra zany ka 12 zany ny polisy ampiasainao ny haben'ilay litera ampiasainao ao anatin'ilay CV dia ataonao mihoatra ny 12 ilay anaranao, ataonao 14 ohatra. 14 indray ngeda loatra. Mila miavaka zany. Ka ny atao ery amin'ny farany ambony ampovoany dia ny anarana dia ny adresy loatra no lazaiko. Na boîte postale moa zany loatra ka mbola misy an'izany boîte postale zany any amintsika. Dia avy eo ny adresy mailaka dia avy eo ny laharan'ny finday ahafahana miantso antsika. Dia mapetraka tsara eo Madagasikara. Mila asiana Madagasikara ilay adresy loatrano fa sao dia atao hoe Ambatondrazaka fotsiny dia Ambatondrazaka 400 moa ilay code postal. Dia mijanona ka tsisy firenena Ambatondrazaka tsy hitan'ilay olona tsy Tombatody ihany ny taratasy fa tsy maintsy atao Madagasikara. Ny laharana telefônina koa dia tsy maintsy apetraka ny kôda iraisam-pirenena zany dia iny moa zany miampy hitanareo ilay famantarana ny fanampiana miampy plus miampy 260 261 zay ny kôdiny Madagasikara. Dia apetrao amin'izay ny laharana Telma na Orange na Airtel anao ka tsy apetraka ilay 00 iny tsy apetraka intsony fa tonga dia hoe 260 dia raha Telma moa zany ilay izy dia 430 fa tsy asiana 0 alohan'ilay telo. Tonga dia mitohy zany ilay laharana. Tsy apetraka ao amin'io CV amerikanina raha manoratra hanao fangatahana hianatra aty États-Unis ianao ka mitaky CV ilay anjerimanontolo. Mila jerena tsara iza no mitaky CV sy iza tsy mitaky CV fa tsy ny anjerimanontolo rehetra koa no mitaky CV.
dia tsy soratana tsy ampidirina ao ny sary tapaka. Any Eropa mila an'izany, aty tsy mila an'izany. Tsy ampidirina ao koa ny taona naterahana, tsy ampidirina ao reto zavatra reto. Sary tapaka, taona, daty sy ny taona naterahana, andro, taona naterahana, ny mahalahana mahavavy, io moa izany misy ny lalàna resabe hoe lahy-mpivady, vady-mpivady, vehivavy-mpivady. Alahelo koa anie ireny olona ireny. Resaka hafa indray moa izany. Tsy soratana ao izany izay tsy atao ao ny lahy anao na vavy. Tsy atao ao ihany koa na manambady ianao na mbola tsy manambady, na efa misy fofony na efa miandry. Tsy soratana ao izay. Dia tsy soratana ao koa ny antokom-pinoana. Tsy soratana. Dia tsy soratana ao koa hoe izaho manana permis. Misy firenena sasany mitaky an'izany mantsy. Fa ny fen'ny CV aty États-Unis izany dia ny anarana, adresy, laharana tarobia ahafahana mifandray aminao, adresy emailaka, izay ihany. Ery ambony ery izany izay no mipetraka. Ny antony tsy hamoahana an'io dia misy an'ilay lalàna aty hoe mitovy avokoa ny olona rehetra eo alohan'ny fahaiza-misitraka ny tolotra misy eo amin'ny fiarahamonina. Ka raha ohatra izany ianao ka lazainao hoe lahy anao, dia mety ilay olona manao sivana an'ilay fangatanao tsy tia lahy. Tomenareo iza koa izany tsy tia lahy izany. Hay! Izany ary mahatonga an'ity ilay hoe vehivavy manambady vehivavy ka lahy. Dia mety tsy voaray ianao. Izay mahatonga ny aty hoe ny olona rehetra dia tokony mitovy eo amin'ilay tolotra. Dia ny famantarana manokana momba antsika, sary, daty sy taona naterahana, mahalana mahavavy, ny mombamomba antsika na manambady na tsy manambady, manana tokantrano tsy manana tokantrano, manan-janaka manan-jafy, tsy avoaka ao, ny antokom-pinoana, voaharo daholo ireny zavatra manokana ireny aty raha lalàna aty izany. Tsy azontsika atao izany ny mamoaka an'izay amin'ity CV ity. Izay izany voalohany. Faharoa, ny halavany. Ny halavany dia iray pejy. Tokony iray pejy. Io moa dia nolazaintsika ny mahasamihafa ny CV sy ny résumé. CV dia mitatra be, antsipiriany zavatra rehetra nataonao, fa ny CV indray dia mirona kokoa amin'ny asa. Na izany na tsy izany, satria ianao izao vao hiditra amin'ny taona voalohany ka lisansy, iray pejy eo dia tokony efa ampy ny mombamomba anao. Fa ho antsika moa izany ilay hanao maîtrise doctorat ireny dia mihoatra an'izay. Fa azo atao mihoatra ny iray pejy arak'izay tra tsy hoe raha mihoatra ny iray pejy dia tsy voaray ianao na voasivana be na fa izay izany ny filamatra iray hatramin'ny roa pejy. Noho ilay tsy fahampiany zavatra nataonao no mahatonga. Satria ianao izany mbola vao nanomboka, izay no mahatonga an'ilay hoe ataovy iray pejy ihany zavatra-be moa no nataonao amin'ny fiainana. Inona moa ny olana fa dia ataovy roa pejy moa izany ilay izy satria CV no angatahany aminao. Fa raha miteny kosa ilay anjery manontolo hoe résumé, raha résumé dia tena voafetra ianao fa ny CV mantsy lava. Satria tanisainao daholo ny momba anao, ny fianarana, ny fikarohana natao, ny asa natao. Fa ny résumé dia voafehy mihitsy iray hatramin'ny roa pejy. Dia mario tsara izany izay fantaro hoe iray pejy résumé ve tadiavina sa CV. Raha CV dia afaka mivalampatra ianao. Raha résumé dia iray hatramin'ny roa pejy. Torohevitra omeko raha ohatra ianao vao haka lisansa dia première année izany vao nahazo baka dia ataovy iray pejy ihany na résumé na CV no lazaina. Amin'ny ankapobeny eo amin'ny iray pejy eo dia efa ampy hamaritana ny zavatra vitantsika raha tsy hoe gaga tena nanao zavatra marobe ianao nahatongavana amin'ity ilay hoe nahazoanao baka ka hiditra amin'ny taona voalohany. Fa raha ianao indray izany ianao maîtrise ianao doctorat, raha CV no lazainy dia mila lava mihitsy ilay izy satria ny momba anao rehetra, indrindra indrindra fa ny fianarana sy ny fikarohana vitanao mila songadina ao. Raha résumé moa no angatahana izany dia afaka manoratra hatramin'ny roa pejy izany ianao. Izay fahatelo indray ilay sisiny, ilay marge. Ny sisiny na ny marge izany dia ataovy mitovy ny ambony sy ambany, ny havia sy havanana. Aza atao samihafa, atao mitovy ireo dia atao mitovy raha mampiasa ny teny frantsay mitovy tsy miova izany, consistant izany fa aza ovaovana
ampiasaiko le teny frantsay satria misy olona manko izay nazahoan'le resaka eto. Ny ambony sy ambany, sisy ny havia sy havanana. Mila mitovy zany ny elanelana. Ny pôlisy ampiasaina, ny litera zany, karazana litera ampiasaina dia litera le fampiasa milaza famatianana ianao zany no ampiasaina. Litera io le antsoandreo litera professionnel. Ohatra zany zao helvétique na times na palatino na garamonde. Ireo zany no ampiasaina. Aza mampiasa arial. Ireny tsy professionnel ireny, aza mampiasa arial. Fa ireo misy safidy garamonde, palatino, helvetica na times. Ireo zany no anoratanao azy. Zaza zany aza miteny hoe aza manao times satria be dia be mampiasa times. Fa ovay hafa, helvetica ampiasaina helvetica na palatino na garamonde. Zay zany no ampiasainareo. Zay no ampiasaina anoratana an'ilay litera zany ny karazan'ilay litera zay ampiasaina. Ny habeny indray, ny habeny dia 10 hatramin'ny 12 teboka. Io zany 10 à 12 points. Zay zany fomba anaovanao azy. Fa azo atao mihoatra an'izay. Latsaky ny 10 indray izy kely loatra. Dia manjary mampiasa lopy ilay olona dia mahakamo be mamaky azy, tsy vakiany io. Mihoatra ny 12 indray lehibe loatra. Fa iny zany le lazaiko hoe le anarantsika le ery ambony zany atao mihoatra ny 12. Dia ny torohevitra omeko amin'iny 12. Farafabeny 9. 12 dia fahita ny fahasamihafany. Zay ny manaraka indray zany zay resantsika teo zany ny halavany resantsika teo zany ny marche le sisiny resantsika teo koa zany ny karazana litera ampiasaina na le hoe pôlisy moa zany dia resantsika teo koa ny haben'le pôlisy 10 hatramin'ny 12. Fa ny anarana zany atao lehibehibe 12 na 9. Dia ny amaranako azy mbola lava be ity fa efa atany latsaka fefany zao. Ny amaranako ny androany zany dia toizantsika indray rapitsa. Ny amaranako azy dia zao satria zany nareo zao hanao an'le CV. Ny amaranako azy dia ity. Rehefa manoratra an'le CV zany nareo dia eritrereto foana hoe misy olona tsy mahafantatra anao zany mamaky an'io. Dia io CV io zany ny fampahafantarana ny tenanao aminazy. Ianao zany. Dikan'izay zany zavatra tsara, madio, malalaka. Tsy teritery, tsy mitakosona le mitakosona teo mifampipetapetaka be le soratra. Be filirolirony. Fa misy zany malalaka, misy faritra tsisy soratra, misy faritra misy soratra, misy elanelana le midina an-dalana zany io lazaiko. Misy midina an-dalana dia isaky ny fizarana ohatra dia midina an-dalana ianao, midina an-dalana roa mba hisy elanelana tsara dia hitan'ny olona vao mahita izy dia mora vakiana be zany CV an'izany olona zany. Madio, mazava tsara, misy elanelana isaky ny fizarana. Tsy miasa loha mihitsy zany izy fa tonga dia fantany tsara be mamaky an'ity CV ity fa tsy mandreraka be. Afaka mifaninana tsara amin'ny hafa ianao amin'izay. Tadidio zay ilay lazaiko tary am-piandohana. Lafo be ilay mianatra aty ampitan-dranomasina. Manao an'ity fandarana ity isika zany fampahafantaranareo ilay paikady. Hitanareo amin'izany raha tsy misy mampianatra an'ity any an-tsekoly. Na za koa anie tsy nianatra an'ity. Fa olona no nanoro anahy. Olona nipetrahako tamin'izaho tonga taty. Dia hoe zay ho zaraiko koa ity zany. Dia avy eo moa za rehefa niasa dia io mihitsy koa no ataoko manampy mitady vatsim-pianarana. Dia avy eo moa zay moa zany amin'ilay sehatra misy anay dia be dia be ny vatsim-pianarana mandalo eto amin'ny birao dia fampizara fahalalana dia tsy raha nisy nahay an'ity fa teny am-pandehanana teny nahay dia izao zaraina dia mampianatra tena mahazo tombotsoa mihitsy isika ireo olona. Mahazo tombotsoa mihitsy isika fa dia maniry sy manantena mba ho araraotina ho ampiasaina ilay izy. Ka zay ny hamezantsika an'ilay resaka CV teo. Io zany na ohatra zao hoe tsy fianarana fa mitady asa ianao dia arao fa mitovy ihany koa ny torohevitra azo omena. Mila atao malalaka, madio, misy elanelana, mazava tsara, tsy zatra mitakosona fa sao dia tiren'ilay hoe pejy iray dia atao kely be ny soratra dia atao mifanetiety. Tsy lasa tsy amin'ilay tanjona indray no ilay tiana tratrarina indray no tratrantsika dia lasa simba, lasa diso. Tsy tratra ilay tiana atao zany nefa no lany fotoana. Zay no tiako ambara. Ka zay zany ny fandarana androany toy izay indray antsika izy rapitso. Resaka famadiham-bola anankiray rapitso.
Satria nisy nanoratra tamiko hoe tena fianarana foana ve ramose tsy mba misy resaka famatsim-bola koa ho anay izay tsy mianatra na ho anay ray aman-dreny. Resahantsika izay rapitso misy famatsim-bola rapitso dia ho tohizantsika ihany koa ny tsiambaratelo eo amin'ny fanoratana an'ity CV ity. Fa dia mankasitraka sy mankatelina antsika nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany samy ten'Andriamanitra avokoa isika mianakavy misaotra tompoko mankasitraka tompoko vavy misaotra nareo mandrakariva izay ato amin'ny hetsika asa ho an'i Madagasikara. Ny tenako Dr Jean-Luc Ravelonamisy no nanoitra ny fandarana fa 5 teo isaorana ihany koa ny AZ radio televizion manolotra trano fandarana maimaimpona ho antsika teknisianina izay mampita ny feo isaoran'izy ireny ny amin'ny fanampiana sy ny fiarah-miasa. Samy tain'Andriamanitra raha ianao ahita anana andro mahafinaritra androany tontolo aza adino fa eo anilanao Andriamanitra matoki azo mandrakariva ento amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo amin'ny manaraka indray mitafa sy miresaka amintsika. Misaotra tompoko.